votoizantsika trany kosa ny fampalalam-bavao mahakasika izay fanomanana ny fifidianana izay hiatrika ny fifidianana isesy eto amin'ny firenena ny ankolafy Ravalomanana. Misy kosa nefa ny fepetra izay napetraka izy ireo dia ny fodin'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc Antandrazana mba hatongavana amin'ny tena fifidianana ihany koa dia miantso ny ampiarana amin'ny atsakany sy andavany ary manontolo ihany koa ny sorodalana ivoahana amin'ny krizy dia avy amin'ny ity ankolafy ity. Vonina ny hiatrika ny fifidianana ny ankolafy Ravalomanana ary tsy maintsy tonga eto Tanindrazana kosa nefa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mialohan'ny fiatrihan'izany fifidianana izany. Izay no anisan'ny nambaran'ny Mamy Rakotoarivelo lehibe ny ankolafy Ravalomanana nandritra ny fandalovan'tany Mahajanga ny faran'ny herinandro teo. Ny asabotsy izy dia namory ireo mpovan'ny ankolafy tao amin'ny Place Magro ary dia nampiny fa efa tokony vonina amin'ny fiverenana amin'ny fitondrana indray ireo mpanaradia rehetra. Ny fifidianana tokoa moa zany dia efa nekena mivasa Ravalomanana raha teo ary efa nandalo tao amin'ny filan-kevitry ministra tamin'ny alarobia lasa teo dia tapaka fa ny fifidianana filoham-pirenena dia amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana Jolay, fifidianana solombavambaoaka dia amin'ny faha-dimy amby roapolo ny volana Septambra. Izay dia efa mivonona ny atrika izany fifidianana izany fa na izany raha tsy izany dia milaza izay tsisy fifidianana manara-penitra araka ny fitenin'ny sasany azy moa zany ary fifidianana tena hoe keniny rahetra satria fifidianana dia tsy vahaolana amin'ny maha-fifidianana azy fotsiny. Ny fifidianana anisan'ny lalana hitondra amin'izay fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy eto Madagasikara izay ka raha sanatria ny voka-pifidianana misy tsy manaiky dia hiteraka korontana indray izay milaza izay mivasa Ravalomanana fa raha tsy tanteraka somatsara daholo fampiarana ny andininy rehetra ao anatin'ny tondrozotra anatin'izany ny andininy faha-enina ambin'ny folo, faha-fito ambin'ny folo ary ny indrindrindrindra ny andininy faha-roapolo momba ny fiverenana tsy misy fepetra amin'ireo sisitany ara-politika dia tsy handeharaka ny tokony izany fifidianana izany. Mangataka izany zay amin'ny SADC, mangataka izay amin'ny troika SADC, mangataka izay amin'ny fikambanana iraisam-pirenena, indrindrindrindra mangataka izay amin'ireo vondrona politika rehetra izay nanosonian'ny tondrozotra mba hampiatra n'izany tondrozotra hantsakany sy andavany amin'ny tontolony fa tsy amin'ny ampahany. Nomelohan'ny Mamy Rakotoarivelo ihany koa ny fiatsika ireo mpanao politika sasany izay minitsy manaja ireo andiny sasany ao amin'ny sorodalana. Nosingany manokana ihany koa ny tsy fisian'ny fahafahana manao hevitra eo ny hevin'ireo onjam-peo sy fahitalavim-pirenena. Farany nambarany fa tsy ho latsaky ny 3 isan-jato ireo kandida vehivavy izay alatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy ben'ny tanàna amin'ny anaran'ny ankolafy Ravalomanana na ny antoko Team.